La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Lavash Kiri. Manoatra ho anao ny vaovao. Lavash Kiri, au final, tu as tout loin de nous. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Fifidianana solombavam-bahoaka raika amin'ny fitopolo hatreto ireo voasoratra anarana ho kandida raha raika amin'ny 50 ny toerana ho an'ireo solombavam-bahoaka eny amin'ny antenimieram-pirenena. Ny tanany maro anisany avy amin'ny misehatra tsy miankina amin'ny atoko. Nandindin'izay no hitanao anatin'ny matoan-dahatsoratra. Tsy tonga nanatrika ny fampanoavana izay tokony totosaina androany teny amin'ny fitsarana ireo voaroroy sasany tamin'ny raharaha famarotana ny zaridaina ny Antaninarenina sy ny famarotana ny tany misy ny CEG Analamahitsy. Manoloana io ny hemitra ny alatsinainy ho avy izao ny fampanoavana azy ireo. Vehivavy sy tanora avokoa ny 570 mpony eto Madagasikara ankehitriny. Vitsy anisa amin'ny io salanisy io no manana fahaleovantena. Apetraka manerana ny ministera rehetra eto Madagasikara manomboka eto ny ady ho amin'ny fametrahana izo io indrindra fa ny amin'ny lafiny fanabeazana. Ny mikasika ny fiainan'ireo vehivavy ao anatin'ny folo alina sy ny fivoaran'izany no entina aminao ao anatin'ny fandaharana lalino rampitso ary ny andindininy sy ny santionan'izay ny hitantsika androany ao anatin'ny fanadihadiana. Ary farany niakatra avy telo eny ny teo aloha ireo mponina nanao fihetsiketsehana tao Algeria androany. Izy ireo izay manohitra ny fiverenan'ny filantsakofidin'ny filoham-pirenena am-perinasa any an-toerana. Toerana maro no sy ny hetsika fanorenana io. Tongolasy tompoko afaly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Ekolo TV amin'izao alin'izao ary manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampalalam-baovao fifidianana solombavam-bahoaka. Raika amin'ny 70 hatreto ireo voasoratra anarana ho kandida raika amin'ny 50 ny toerana ho an'ireo solombavam-bahoaka eny amin'ny antenimieram-pirenena. Mitanany maro anisany avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny antoko. Tsy eviny ankilany fa tsy tokony ho sehatra ialokalofana ny tsy mety ny ataony eny amin'ny antenimieram-pirenena. Ny andindin'izay eo amin'ny matoan-dahatsoratry Fezo Rafaly. Telo andro sisa dia hikatona ny feim-potoana ahafahana manatitra ny atozan'ny taratasy filatsaham-kofidiana ho solombavam-bahoaka manerana ny Madagasikara. Niakatra ny vola tokony ho alohany ireo izay te hilatsaka ho kandidana ny caution raha 400 zany ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka taona 2024. 5 tapitrisa ariary izy ho an'ny fifidianana hatrehina ny 17 Mey ho avy izao. Io antony io izay mahatonga ny fihevitry ny mpisehatra sy ireo eo anivon'ny OVEC ho mamparisarisa ireo izay efa mety nanana eritreritra ny hirotsaka ho solombavam-bahoaka. Raha toka ny 12 Martsa izao amin'ny 5:00 no hifarana ny feim-potoana, andraisana ny atota taratasy filatsahan-kofidiana raika amin'ny 70 hatreto ireo kandida voasoratra anarana manerana ny Madagasikara. Raika amin'ny 50 amin'ireo no kandida avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny antoko politika ary 20 ireo avy amin'ny antoko. Raika amin'ny 50 raha tsy ahivana ny toerana ho an'ny solombavam-bahoaka eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Andrasan'ny maro ihany koa ny lisitra ofisialy mirakitra ireo kandida avy aty amin'ny antokon'ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy. Nanao izay ho afany tamin'ny adisika ireo vondrona sy antoko politika miaradia mba ho tafiditra ao anatin'izany lisitra izany. Raha ny hita tsy niazakazahana toy ny tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teto amin'ny firenena ny fisoratana anarana tamin'ity indray mitoraka ity. Mpisehatra maro ihany koa no efa hita nampatsiahy tamin'ny fampalalam-baovao samihafa fa tsy fialokalofana amin'izay mety ho aferafera atao na hanapara-pahefana sy hanaovana kolikoly ny antenimieram-pirenena. Ny fitondrana ankehitriny raha tsy ahivina izay efa nametraka fa hanao ho vaindondra raha ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manota indrindra eo anivony sy ampanjakana samihafa. Tsara ihany koa no mampatsiahy fa ankoatra ny fandaniana volavolan-dalàna sy fanaovana tolo-dalàna dia anjara asa goavana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny manara-maso ny asa ny mpanatanteraka arak'izay politika ampanjakana napetraka. Tsy ny manao lalana no anjaran'ny solombavam-bahoaka fa ny mitondra ny feon'ny vahoaka sy ny etaetany ka andika izany ao anaty lalàna.
Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy tonga nanatrika ny fampanohavana izay tokony totosaina androany teny amin'ny fitsarana ireo voaroroy sasany tamin'ny raharaha famarotana ny zaridaina n'Antaninarenina sy ny famarotana ny tany misy ny CEG Analamahitsy. Manoloana io ny hemitra ny alatsinainy ho avy izao ny fampanohavana azy ireo fanadihadiana avy hatrany. Ny hemitra ny alatsinainy ho avy izao ny fitsarana ireo voaroroy tamin'ny raharaha famarotana ny zaridaina n'Antaninarenina sy ny famarotana ny tany misy ny CEG Analamahitsy. Miisa manodidina ny 10 no niakatra fampanohavana araka ny angom-baovao. Ny tsy fahatongavan'ireo voaroroy sasany tamin'ny fampanohavana izay tokony totosaina androany no antony io fanemorana io. Isan'ny tsy tonga tamin'ity androany ity Lalaina Bertness izay filohan'ny filan-kevitra munisipaly. Tsy fantatra mazava ny antony tsy fahatongavana. Raha iverenana taoriany fidinana ifotony nataon'ny ministry ny fanajariana ny tany, ny trano fonenana sy ny asa vaventy teny amin'ny zaridaina n'Antaninarenina no nisokafany fanadihadiana amin'izay nivarotra ity tanin'ny komina Antananarivo renivohitra ity. Efa nisy ny tompon'andraikitra teo aloha teo anivon'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra no nametraka raharaha fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin'ny komina teny amin'ny bureaun'ny Bianco saingy tsy fantatra ny toin'izay. Tsy mijanona amin'ireo tany ireo ihany anefa nanamafy raha tsy ahivona ny teo anivon'ny fitondram-panjakana fa tsy azo ovana mandritra ity fitondran'ity ny famarotana tany-panjakana tsy ara-dalàna ary anaovana fanadihadiana avokoa ireo tany-panjakana nanaovana fivarotana tsy ara-dalàna izay tao anatin'ny taona maro. Fa manoloana ny olona ny herinaratra izay mampikaikaika ny mponina eto Madagasikara, voaresaka manokana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo izany. Vahaolana vitsivitsy ho tanterina ao anatin'ny fotoana voafaritra araka izany no nivoatra tao anatin'izay. Michela Renardson. Fahatapahan'ny jiro matetika fahanterany foto-drafitr'asa sy fahampiany ny solika ampiasaina olana matetika eny rehefa miresaka herinaratra eto Madagasikara. Any antotanisy tsy misy afa-tsy ny 500 isan-jato ny tahany fahazoany malagasy herinaratra amin'izao. Voaresaka manokana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo ny mikasika izany. Tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanariana ny sehatry ny angofo sy ny herinaratra hatramin'ny taona 2024 tanjona ny fampitomboana ny tahany fahazoana herinaratra ho 500 isan-jato. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fanapariana kit solaire any amin'ireo faritra tsy ahafahana manitatra izany. Etsy ankilany, raha tsy ahivona vola mitetina $1 no famatsim-bola efa azo raisina avy amin'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana. Famatsim-bola natanterahana fanadihadiana amin'ny tena filan'ny mponina amin'izay sehatry ny herinaratra sy ny fanapariana kit solaire izay. Raha ny viana, manodidina ny 2 hetsy isan-taona ny tokantrano ho vatsiana jiro mandritra izay fepitaona izay. Fa vehivavy sy tanora avokoa ny 720 isan-jato ny mponina eto Madagasikara ankehitriny. Vitsy anisa amin'io salanisa io no manana ny fahaleovantena apetraka manerana ny nosy manerana ny ministera rehetra eto Madagasikara manomboka eto ny ady ho an'ny fametrahana izy io indrindra amin'ny lafiny fanabeazana. Fanadihadiana entiny mampiona Rakotorsan. Ny tananjara toerana lehibe eo amin'ny hoavin'ny vehivavy ny fanabeazana ny an-tsekoly izany na eo anivon'ny fiarahamonina. Io no hampinga lehibe ahafahana mamaritra ny hoavy apetraky ny zony tsirairay. Mbola lavitra ezaka nefa i Madagasikara raha ny fanadihadiana. Ny fanatanterahana izany indrindra fa ny hoavin'ny vehivavy izay mitazona ny 750 isan-jato ny mponina miaraka amin'ny tanora antony mbola mamparefo azy ireo eo anatrehany fampandrosoana. Mifampiankina ary mila fanomezan-tanana ny ady amin'izany raha ny fanazavana trany antony sy ny dika manokana izay nitanterahiny tompon'andraiki-panjakana maro miaraka tamin'ireo mpiara-miominantoka tamin'ity andron'ny vehivavy omaly ny amin'ny fikarohana vahaolana momby sy maharitra ahafahana mametraka ny fahaleovantenan'ny vehivavy ahafahany mitaky ny zo sy ny andraikitra sy ny anjara amin'ny fampandrosoana. Ny ministera ary manao engagement zany hoe tena misy engagement mihitsy zany natao hoe
isaka ministera apiditra n'izay atao hoe aspect genre na hoe ny fitovian'olona sy vavy amin'ny lafiny rehetra na ara économique io na ara sosialy io na ara politika io rehefa tafita izay isaka ny ministera ary miaraka manao an'izay daholo ny ministra tsirairay avy dia mino marimarina fa iroborobo ny fizakantena amin'ny vehivavy ary hitondra ny anjara birikiny izy amin'izay fampandrosoana ny firenena izay. Isany nametraka ny sosikeviny tao anatin'izany ny avy ao amin'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa. Tanjona araka izany ny fampivoarana trany ny zony vehivavy eto Madagasikara. Izany amin'ny fahenim-bolana no fotoana napetraky ny filoham-pirenena ahafahana mitsara ny fahombiazan'ireo minisitra sy tompon'andraikitra notendreny amin'ny andraikitra iray. Tokony hajaina izany ary andrasan'ny mpisehatra sy ny olom-pirenena rehetra ny vokatry ny asan'ny fitondrana ankehitriny. Izay no nambaran'ny mpisehatra ara-politika nanaovana fanadihadiana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Fezora Faly. Tsy ampy ahafahana mitsara ny asan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny iray volana sy tapany nandraisana ny fahefana. Izay no nambaran'ny mpisehatra ara-politika sy mpanara-maso ny fiainam-pirenena manoloana ny zava-mitranga eo anivon'ny fiarahamonina toy ireo fitakiana sy fikasana hitokana samihafa. Sao dia mba mbola fotoana aloha hijerevana ny fomba fiasa sy ny asana tanterahana izany atao hoe fitondram-panjakana vaovao mijoro izany dia hoe tsy hipetraka fotsiny amina tsikera lava sy ny fanankamana lava fa voalohany fitondram-panjakana anatanteraka ny asany. Misy an'ilay natson'ny filoham-pirenena hoe contrat programme isaky ny enim-bolana. Izany vanim-potoana ahafahana manao évaluation avana mijery hoe iza ny nahomby, iza ny tsy nahomby manoloana nyreto atao hoe fitakiana maro isan-karazany. Mbola tsy feno ireo antom-panjakana rehetra, mbola vao ho avy ny fifidianana fisolom-bavam-bahoaka, mbola vao apetraka ireo gouverneur isan-karazany. Izany rehetrarehetra izany manamarika hoe angamba ny mahitsy izay no teny tsy miakatra kosa mbola tsy fotoana fitsikerana fitondram-panjakana izao iray volana sy tapany aorian'ny mijoroana ny asany ara-dalàna izao. Ankilan'izay, maro ireo teboka mikasika ny fiainam-bahoaka tokony ho jeren'ny mpitondra akaiky ho izy ireo. Izany tokony atao laharam-pamehana amin'izany ny lafiny sosialy toy ny fanjarian-tsakafo, ny fahaleovantena ara-tsakafo, ny lafiny fahasalamana, fanabeazana, fandriampahalemana sy ny maro hafa. Ireo teboka ireo izay efa voarakitra ao anatin'ny vinan'ny filohan'ny Repoblika ary voarakitra ao anatin'ny drafim-pampandrosoana na plan émergence Madagasikara izay evoaka tsy ho ela. Hita soritra anatin'izany ihany koa ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy politika. Fa tsy mbola ampy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Mitana anjarana toerana lehibe amin'izany ny resaka fampianarana ary ny fanazavany tompon'andraikitra eo anivon'ny Transparency International. Fanadihadiana entiny Michel Aranarsson. Ambany ny taham-pandresana andraikitry ny olom-pirenena malagasy amin'ny ady amin'ny kolikoly na izany ny fitoroana fa indrindra amin'ny fandavana izany raha ny fanazavana azo. Matoa mbola misy ny fanentanana dia satria tsy ampy izay fandraisana andraikitra izay isika dia pasifa loatra ao anatin'ny zavatra miseho eto amin'ny firenena ary tsy informe ihany koa ny olom-pirenena miandry zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana sy hoe olon-kafa fa tsy manana an'izay hoe sentiment hoe anisan'ny responsable amin'izao zavatra miseho eto amin'ny firenena izao
isika misy ny olana maro isan-karazany mety hoe tokony ho vahana fa tsy manana inisiativa isika hivondrona nanao an'izay zavatra izay na matahotra ihany koa. Raha ny tontanisany voaka farany ho an'ny resaka kolikoly eto Madagasikara ny taona 2024, 520 ny salanisa azon'i Madagasikara, izany hoe eo amin'ny laharana faharoa amin'ny 50 amin'ny firenena 20 nahazo isa iray ary toerana 3 raha ampitahaina tamin'ny taona 720. Tsy mbola ampy ny ezaka raha ny fanazavana, miainga amin'ny fampianarana ihany koa ny fanavaozana izany. Ny olona rehetrarehetra dia tokony handray andraikitra tandrify azy avokoa ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly izay. Tsy manavaka na lehilahy, na vehivavy, na tanora, na antitra, fa tokony ho hita ao anatin'izay sehatra izay avokoa amin'ny alalan'ny mouvement, amin'ny alalan'ny hetsika, fa amin'ny alalan'ny fianarana ihany koa, resaka éducation, sensibilisation izay atao transparency, resaka information sy ny fampivondronana an'ireo olona ireo mba ahafahana plus efficace kokoa ny resaka ady atao amin'ny kolikoly. Manomboka hita taratra ny fanatsarana ny ady amin'ny kolikoly ataon'ny fanjakana, hatongavana amin'ny fitondrana tsara tantana anjakan'ny fangaraharaana. Raha ny fanazavana trany, miainga amin'ny olom-pirenena tsirairay ny fanafanana tanteraka izany. Fatafitra ao anatin'ny vinan'ny filohan'ny Repoblika amin'ny famerenana ny alan'i Madagasikara, nantanteraka fambolekazo tamin'ity herinandro ity ny fikambanan'ireo vehivavy siantifika eo ambanin'ny fitantanan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Azo karazany 3 ananambo, ravitsara ary volontsangana no nambolena tamin'izany teny amin'ny toeram-pitaizana zaza sahirana teny Ambatolampy. Araovy hatrany ary ny fanampim-panazavana. Karazana hazo anankitelo izao ny volena iteto. Ananambo mba hanampy azy amin'ny sakafo satria tsy ampy sakafo satria amin'ny zazasahirana izay. Ravitsara izay fantatsika tsara ny tena hoe ilaina amin'ny aretina samihafa ary bambo. Ka le bambo indray hoe heverina indray hoe rehefa orina rehefa mety ireo dia miaraka amin'ireo izay efa mahay afaka hoe ovana zany. Afaka ampiasana amina zavatra hafa ka mety manampy koa zany ireo ray aman-dreny ireo ankizy sahirana ireo ao aoriana. Izany amin'ny famelohan'ny anohizana ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny entana dika mitovy izay mitobaka eto amintsika amin'izao fotoana izao, eo ihany koa ny santionan'ny fandaharana alalino dia reto misy dokam-barotra. La vache qui rit, sady matsiro no mampazoto maneri, misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy, fa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. J'ai envie qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je pense que toi et moi, on peut faire des choses extraordinaires. Je te veux partout avec moi. Et tu sais quoi? Je te kiffe. Pour la Saint-Valentin, je te kiffe en 4G. Découvre le WeKiff 4G et plein d'autres kiffs à partir de 50 000 arrières. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safit numéro 1 Malagasy. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix.
izay ny amin'iny fanentana dika mitovy no mitobaka eto amintsika amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana antony io ny tsena izay manome vahana ny solisansa noho ny fahefa-mividy ary avy hatrany ary ny fanadihadiana. Raha toka manaraka ny fivoarana amin'ny firenena efa mandroso isika eto Madagasikara amin'ny lafin'ny teknôlôjia, saika ireo entana dika mitovy na ny solisansa no mitobaka eny an-tsena ankehitriny. Isan'ny betsaka hitana dika mitovy izay ohatra ny solosaina sy ny finday. Amin'izao fotoana izao tena mahaliana ny olona aloha zao dia le tena dorainty fa le izy fotsiny le amin'ilay fahefa-mividin'ilay olona tsy atakarany an'ilay izy. Tena be mpividy dia karazana ohatran'ny solution rey zany be mpividy satria le olona tsy dia manam-bola atakarana an'izay dia izay. Voakasika n'izay zao dia telefônina aloha izy ny tena voakasika tanteraka amin'izay misy resaka telefônina dia ao anatin'izany koa resaka écouteur reny maty amin'izao efa mialafo be kokoa reny karazana écouteur le tsara reny. Telefônina tena le dorainitra zao ao anatin'ny herinandro ianao mety roa lafinao raha tena le dorainitra. Raha solution izy dia ao anatin'ny ray andro ianao raha hoe tena mandeha dia lafo eo amin'ny 10 eo ianao. Ny resaka fanjifana no mamaritra ny tsena io raha ny fanazavana, sakana tsy ahafana misitraka ny vrai marque eto amintsika ny falafosan'izany oharina amin'ny solisansa na ny dika mitovy. Fahefa-mividin'ny tsena malagasy no atao hoe antony voalohany aloha mampisy ny contrefaçon satria rehefa mandeha ny marché en appel d'offre sy ohatran'izany moins 10 ans consommable ohatra ny resahana dia mora foana ny misy olona foana manao atao hoe produit de contrefaçon zany izay mora dia lasany foana ilay izy. Eny amin'ny emballage ny produit efa misy atao hoe hologramme sy ohatran'izany ahafantarana an'ireny hoe produit contrefait ty na tsy. Bien sûr mahay mandika ny ataoko hoe ny mpanao osika dia misy hologramme koa ny anazy fa tsy mitovy amin'ny tena authentique. Reny produit reny ny produit authentique misy garantie azo vérifiena au niveau ny site constructeur tena produit authentique avy ety na ohatran'izany. Misy formation zany omenandreo vendeur azo atao ihany koa mampianatra an'izany ny client final. Firenena isan'ny mamokatra izany betsaka araka ny tatitra ohatra Chine. Etsy ankilany avy any Chine sy Hong Kong ny ankamaroany entana informatika miditra eto Madagasikara betsaka indrindra. Izay ny amin'ny faraky ny efa nambara teo dia nikasika ny fiainan'ireo vehivavy ao anatin'ny tontolon'ny folo alin-dahy sy ny fivoaran'izany no entina aminao anatin'ny fandaharana alalindra ampitso. Hojerenao anatin'izany ihany koa ny fipetraky ny zo tokony hananany vehivavy ao anatin'ny ity sehatra ity ary ny santionany amin'izany. Ny vehivavy ankehitriny ny fidirana ho folo alin-dahy na ny asa fampandriana fahalemana. Nanomboka tamin'ny taona 14 no nanomeza ny fitondram-panjakana sehatra manokana ho azy ireo izay nantsoina hoe andiany mivantana ho an'ny sokady zandary izay tsy maintsy nandalo tamin'ny fiofanana ara-miaramila mitovy tsy misy valaka amin'ny miaramila lehilahy amin'ny maha folo alin-dahy azy ireo. Fiainana ara-miaramila izay endrika iray ahitana taratra ny fampiarana ny fampitovian-jo ny vavy sy ny lahy izay takiany vehivavy sivily hatramin'izay ao anatin'ny hetsika miralenta. Isan'ireo vehivavy niatrika ny fifaninanana ara-miaramila idirana ho zandary sous-officier tamin'ny fisokafany andiany voalohany ho an'ny vehivavy i lieutenant Henitsoandrainy Tokinirina Elina manamboninahitra lefitry ny serasera ny zandarmarim-pirenena eto Antananarivo izy ankehitriny. Efatra amin'ny fahazazany no nitsiry tao aminy ho tonga zandary. Izy raha teo izay efa nokolokoloina tao anatin'izany raha ny fanazavany. Andeha raha antsika vetivety ny tantarany. Nahatonga anazy zany resy lahatra tamin'ny anao anty resaka miaramila ho zany aloha zany gendarme. Nahatonga anazy resy lahatra tamin'ilay izy za taloha tambola kely dia efa skoty dia nitezana tamina resaka saokisaoky ohatr'izany dia manao sport. Week-end zao nanao sport voalohany dia izay mba nahitako anaty rabe voalohany dia rehefa dadanay koa gendarme fa sous-officier ny dadako fa tsy officier. Sous-officier izy dia ohatrany hitako izany manao tenue ao an-trano, manao kepi dia andramana le kepi ohatr'izany dia raha mba za koa ny ohatr'izao rehefa na mba misy vehivavy ny gendarme dia mba manao raha ohatra hoe tonga amin'ilay fotoana ny fanaovana an'izay zany.
mafy ny sedra nolalovany amin'ny mahavehivavy azy na teo anatrehany fifaninanana na tao anatin'ny fiofanana saingy tsy nampanano sarotra azy ny niatrika izany rehetra izany noho ny fahavononana izay efa tao aminy. Tsy nijanona tamin'ny toerana iray Henitsoa fa niezaka niakatra tamin'ny ambonimbony kokoa hatrany. Fa efa azo jifaina eto Madagasikara amin'ny madotony moto KTM 790 Aventuraire raha toa ka tsy mbola hita amin'ny firenena afrikanina ity moto ity. Mifanaraka tsara amin'ny lalana eto amintsika ary manana tanjaka 95 chevaux amin'ny 8000 tours par minute ny KTM 790 Aventuraire. Androany no nanaovana ny famoahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Andeha enoina ny fanazavany tompona andraikitra rabaritra ao amin'ny matoto. KTM 790 Enduro, moteur bicylindre en ligne qui développe une puissance de 95 chevaux. Des motos tout-terrain afana mandeha amin'ny lalana ratsy. Mampiavaka an'ity moto ity moa zany dia ny autonomie zany hitanareo fa le réservoir hita hoe ambany be le izy. Io resaka centre de gravité afahany le centre de gravité any ambany be indrindra. L'autonomie le réservoir io moa zany dia 20 litres afahana manao à peu près 400 km plus eo. Ny moto ity koa zany misy mode de conduite, 4 modes de conduite. Conduite off-road, na off-road sport, mode street, na mode pluie. Et mis ordinateur de bord koa afahana régler an'le pilotage an'le moto zany. Ny mikasika ny gazety piseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo indray no tenentina aminao manaraka atao anatin'ity fanadihadiana ity aroary ny votoantin'izay. Nivoaka omaly fahavalo ny volana martsa ny laharana fa aotra 1.20 ny gazety piseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo. Asongadiny ao anatin'ireo lohatenim-baovao ny mikasika ny fifidianana solombavambahoaka. Élection législative vers un triomphe évident de la part de la plateforme présidentielle et omnipédi faefatra no ahitantsika izay. Candidat IEM, promotion de la jeunesse, Yompetz Fadim, IFI, l'aile dure cautionne les candidats proposés par l'IRD, Yomnipetz Fadim Yankou, conjoncture politico-économique, le voyage de Raduel en Éthiopie porte ses fruits, Isanu Omnipetz Fatelu, portrait du 8 mars. Fille Angie Narson, l'incarnation d'une femme actuelle, no amin'ny pejy fahenina sy fafito. Tahaka ny mahazatra ao amin'ny pejy fafolo no ahitanao ny andindin'ny fandarana alalino izay vokarin'ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV. Fanadihadiana no entin'ny mpanao gazety Mampiona Rakoto Arson momba ny azon'ny vehivavy eo amin'ny folo alina. Fandarana alalino arainao eto amin'ny Cool TV amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 7:00. Aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity andro ity fifidianana solombavambahoaka raiky amin'ny 70 hatreto ireo voasoratra anarana ho kandida raha toka raiky amin'ny 50 ny toerana ho an'ireo solombavambahoaka eny amin'ny anteny miram-pirenena mitana ny maro anisany avy amin'ny sehatra tsy miankina ary noho ny amin'ny antoko politika tsy ahivina ankilany fa tsy tokony ho sehatra ialokalofana amin'ny tsy mety atao ny anteny miram-pirenena. Fa tsy tonga nanatrika ny fampanoavana izay tokony nitotosaina androany teny amin'ny fitsarana ireo vororoy sasany tamin'ny raharaha famarotana ny zaridaina n'Antaninarenina sy ny famarotana ny tany misy ny SEG Analamahitsy emitra amin'ny alatsinainy ho avy izao moa izay fampanoavana izay. Dia izay ihany koa topo klasy topo vavy namarana amin'ny fampalalam-baovao tamin'ity andro ity ankasitrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany filomato.
La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. La vache qui rit. Marainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Prix